Ilay podcast. Mianatra miaraka mianatra. Efa ny miaraba antsika rehetraindray tonga soa eto amin'ny Ilay podcast. Miaraba ihany koa ny Marina. Fa ny miaraba ny sambatra sy ny mpiaino rehetra. Androantsika iresaka momba ny tambajotra serasera. Ny tambajotra serasera moa zany dia zay efa andao atao efa ao anatin'ny andro mpiainantsika mihitsy, andavanandro mpiainana mihitsy amin'izao fotoana izao, zany hoe tsy afaka isarahantsika intsony. Marina mihitsy ny zavatra izany ka izay indrindra ny antony nisafidianana an'ity loha hevitra ity satria efa nahazo laka sy atao hoe indispensable ilay izy amin'ny fiainantsika, dia tsara ny mahafantatra ny tombontsoa izay mety azo avy aminy, fa tsara ihany koa ny mahita hoe hatraiza no mety ho fetran'izay. Marina zany. Raha resaka manokana antsika izay efa voalazany Marina teo zany ny momba ny tombontsoa, inona avy no tombontsoa azo avy amin'ny tambajotra serasera? Mialohan'izay angamba dia tsara ny mizara sy mampahafantatra hoe ny tambazotra serasera dia betsaka tokoa ary samy manana ny antom-pisiny izy ireo tsirairay avy. Misy natokana ho amin'ny resaka matianina fotsiny, resaka asa ohatra hoe ny LinkedIn, misy tena natao ho amin'izay fotsiny, dia misy karazany zany izy ireo. Ny horesantsika eto androany dia ny tambazotra mpifandraisana atao hoe généraliste, zany hoe izay mahakasika ny domaine, ny secteur, ny lafim-piainana rehetra, na ny ekonomika, na ny politika, na ny fanabeazana, na ny ara-sosialy. Dia anisan'ny voalohany isan'izany fampiasa amin'izany any Madagasikara ny Facebook. Marina zany. Facebook angamba ataoko no tambajotra serasera voalohany be mpampiasa indrindra any Madagasikara. Aty Eropa koa moa zany dia tena betsaka, na dia hoe large kokoa ara ny safidy aty. Betsaka sambatra ny zavatra azo tsara avy amin'izy ireo na amin'ny sehatra matianina io na amin'ny sehatra hoe fiainanao manokana. Raha mieritreritra zao dia ny resaka asa ohatra na ny raharambaritra rehetra dia afaka mampiasa tsara n'izy ireo mihitsy, satria mahasarika olona maro izy ireo dia zany hoe manana tombontsoa mihitsy ny fanaovana dokam-barotra eo amin'ny réseaux sociaux, ny fampahafantarana ihany koa ny momba ny zavatra ataonao, ny activité anao. Mahita soa ao anatin'izany zany ny resaka entreprise na orinasa, ny resaka association, ny resaka zavatra maro tahaka izany. Na olon-tsotra koa ary afaka manao izay indrindra fa na izay mihitsy na olona tsotra ary ianao auto-entrepreneur na ianao manokana mba te misy zavatra tianao varotana dia malalaka tsara ho anao zany ny fampiasana ny réseaux sociaux, izay averiko indray hoe mahakasika olona maro dia zany hoe mampitombo zany izay mety visibilité ny zavatra proposenao, na resaka produit na resaka service. Ny resaka réseau ihany koa dia zavatra tena goavana azo développena sy ampiroboroboana tsara amin'ny alalan'ny réseaux sociaux, satria ao no ahitana ny olona na sampana na orinasa mitovy centre d'intérêt aminao na amin'ilay zavatra tianao atao, dia afaka mifanantona mora fotsiny zany ny olona izay mitovy an'izay centre d'intérêt, izay point d'intérêt zay. Dia olona izay manana tombontsoa iraisana. Izay mihitsy zany mora kokoa zany ny fifaneraserana sy fanantonana amin'ny alalan'ny réseaux sociaux. Izay zany dia anisany hoe avantage ihany koa azo avy amin'izy ireo. Raha amin'ny lafiny ataontsika hoe professionnel angamba zany, amin'ny lafiny manokana indray koa dia ny anisany voalohany indrindra nampiasako zao za manokana ny Facebook dia anisan'ny fitaovana ahafahako mifandray amin'ny fianakaviana, amin'ny namana tapaka
afaka izay tsy mitovy toerana tsy ho atoerana zany dia iny zany hitako hoe tena nanampy tamin'ny fifandraisana hoe raha ny a France ianao dia afaka mifandray amin'olona ny a Madagasikara ny a Canada ny Allemagne sy ny sisa sy ny eo atoerana ihany koa na ny eo atoerana ihany koa raha zay tsy voatery hifankahita marina mihitsy zany na ny eo atoerana ary zay tsy voatery hoe mifankahita matetika dia hitako hoe tena zava-dehibe mihitsy zany ho antsika malagasy izay miparitaka manerana ny tany dia tena hoe anisany zavatra ny révolutionné ny fomba fifandraisana mihitsy ny tambajotran-tserasera zay mihitsy zay zao hitako hoe tena zavatra anankiray goavana izay nisy ary mbola mipetraka tsara mihitsy amin'izao fotoan'izao ao anatin'izy ireo koa dia afaka hanovozana fahalalana maro samihafa mihitsy zany hoe tsy voatery intsony tsy hoe tsy voatery zany tiako tenena fa tsy limité intsony ianao hoe misy mpampianatra zay vao afaka manana fampianarana zay vao afaka mianatra fa amin'ny alalan'ireny réseaux sociaux reny na Facebook io na YouTube io na ino dia misy raha ressource be dia be zany zay afaka alainao entinao mampitombo ny fahalalanao entinao mianatra manabe ny tenanao amin'ny lafiny maro samihafa mihitsy io dia izay zavatra hitako hoe tena goavana mihitsy koa ary tena isaorana tanteraka mihitsy ny fisian'ny réseaux sociaux noho ireo antony ireo ary ny ankabetsahany ary dia mahimaimpona mihitsy ny ankabetsahany tena marina mihitsy zany hoe tsy voateritery tsony zany le fianarana tsy voateritery hoe tsy maintsy manambolana tsy maintsy misy mpampianatra matianina zay vao afaka mianatra fa tena hoe malalaka mahimaimpona dia efa afaka mampitombo ny fahalalana ao anatiko na amin'ny lafiny maro samihafa ao ihany koa dia azo diffusena ny izay message na zavatra tianao ampitaina ny afatra tianao ampitaina zay ao anatin'izay ohatra hoe association ianao misy zavatra tianao ampitaina ohatra hoe angatahana daona mampafantatra ianao ny antony dia afaka voizinao tsara ao anatin'izay manana toerana sehatra malalaka mihitsy ianao zany ampitana nyzay zavatra zay na ny olon-tsotra ary matetika be mihitsy hoe na Facebook tsika mahita hoe ny olona tsirairay eny rehefa miatrika zavatra sarotra izy ohatra hoe fandidiana mila manao fangatahana fanampiana dia betsaka ny olon-tsotra maneho an'izay eny amin'ny Facebook eny dia matetika moa ary isaorana ny tsirairay mihitsy zay betsaka no miara mamaly ny antso na dia efa sarotra raha ny fiainana dia betsaka ihany amin'izy ireny no voavaly ny fanampiana ohatra hoe tsy maintsy didiana tsy maintsy alefa ny ampitan-dranomasina sy ny sisa mila fanampiana dia matetika mahafahana mamaly an'izay filana tena essentiel zay koa ny réseaux sociaux zay no zavatra tena hitako hoe misongadina ao anatin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny tambazotra tseratsera na mpifandraisana ireo ohatra hoe efa nilazaiko ihany teo koa moa le resaka hoe afaka manantona ianao ny centre d'intérêt sy ny communauté izay miintéressé anao kokoa tahaka ny teo amin'ny sehatra matianina afaka manao an'izay malalaka ihany koa ianao amin'ny ianao manokana amin'ny fiainanao manokana zany hoe tena betsaka mihitsy no voka-tsoa zavatra soa azontsika raisina rehefa mitrandraka an'ireo amin'ny fomba entina manasoa ny fiainana isika fitaovana tena tsara zany azo lazaina hoe mahimaimpona nefa tena mety hitondra zavatra mahafonja anabe atsika sy hitondra inona moa zany résultat tsara ho an'ny activité atao ny asa atao mampiroborobo ny asa manandraikitra ohatra zay eo amin'ny fiarahamonina ny farany angamba dia izay tena hoe fampiasa ny akabeazan'ny olona rehetrarehetra dia ny fialamboly satria izy ireo ihany koa dia tena hoe
fialamboly fialamboly ny malagasy fialamboly ny olona rehetra efa tsy ny malagasy fotsiny moa zany resana tena fialamboly ho atsika ny entin'izy ireo ary matetika izay ny tena lasa fampiasa ampiasaina azy mihoatra ny ireo zavatra hafa mety hoe mitondra voka-tsoa kokoa ilaina ny fialamboly mazava ho azy fa lasa zay no mibahana kokoa zay fampiasana azy zay dia adinidinina somary takona ireo fomba hafa zay mety azo entina ampiasana azy zay zany ny tompontsoa azo avy amin'ny tambajotran serasera manahoana kosa nefa ny mety fetrany zany eo anatrehan'izay araky ny tenin'ny marina teo ny ampiasantsika azy matetika ny akabetsahany fotoana zany ampiasantsika azy dia izay fialamboly zay ka eo indrindra zany no misy an'ilay atao hoe fetrany satria mety miteraka fiankinan-doha zany ny fampiasana ny tambajotran serasera izy io moa zany lasa ohatrany hoe misy dopamine zany zay hoe hormone du plaisir moa ny filaza azy rehefa mijery Facebook ianao ary matetika zany ny azontsika nireny ohatra dia amin'ny j'aime azontsika ny commentaire azontsika ny partage ny sisa misy aza ohatra hoe resaka ohatra fotsiny zao ohatra olon-tsotra manana namana hatrany amin'ny 5,000 mahery ao anatin'ny Facebook nefa ao anatin'ny Facebook zany misy an'izay fetra zay 5,000 no fetra ny isan'ny olona azonao atao namana nefa misy olon-tsotra manana olona namana 5,000 tsy haiko hoe fantany daholo ve ohatra olona 5,000 ireo tsy fantatro loatra aloha eo ihany koa zay mila mitandrina ihany koa tsika zany amin'ny harcèlement ny harcèlement moa zany dia hoe ohatra hoe amin'ny afatra miafina ohatra amin'ny message dia misy ny olona zany mandefa fanambaniana na mandefa fiantsiana mihitsy mandefa agression mihitsy fa verbal ary mahatonga an'izay ihany koa zany dia ilay mahatonga an'izy hoe ao anaty Facebook afaka mamorona ohatra ny anarana zay tsy anarako akory afaka mamorona pseudo zany hoe sarotra be zany ny tracena ana rehefa aveo dia zay ohatrany hoe lasa anonyme zay zany dia be dia be ny olona no manararoatra izay ahafahan'izy ireo maneho ny heviny izay hevidratsy any amin'ny hafa ohatra dia resaka ihany koa ohatra hoe ny fahasalaman'ny vatana mety gaga ambitsika raha tena hoe fahasalaman'ny vatana manina moa no idiran'ny fahasalaman'ny vatana ny fampiasana ny tambajotran serasera noho izay fitadiavana izay j'aime noho ny fitadiavana an'le réaction reny zany dia misy sasany ary matetika izy io amin'ny ankizy misy ino moa zany crise d'angoisse mihitsy satria tsy mahazo an'le isan'ny olona manao j'aime izy na manao commentaire na manao partage ny zavatra ataony dia lasa manana an'izay tahotra zay zany izy ohatrany hoe karazana crise d'angoisse kely zany moa zany filaza azy amin'ny terme psychologique eo ihany koa ohatra zao ny ino moa zany fanaovana fampitahana amin'ny hafa rehefa manao fampitahana amin'ny hafa ianao zany ohatra hoe lasa ohatra tsy haiko ny anankizy anankiray ohatra hitany amin'ny tambajotran serasera mety hoe miaingo be ohatra izy nefa mieritreritra izy hoe za zany tsy na moa zany tsy miaingo tsara zany dia hoe ambany ny valeurako dia izay fampitahana zay en fait zany lasa mitonga any amin'ny resaka ohatra hoe lasaka mitady filana hafa zany ilay ankizy ohatra anaty tsy voatery ankizy moa zany izy fa ankizy no resahako dia misy ny sasany mandany vola mihitsy zany sy manao menace amin'ny ray aman-dreny mihitsy hoe ividiano an'ity akanjo ity ohatra satria io zao ny lamody amin'izao fotoana izao ividano naiky Jordan amin'izao satria zay ny lamody amin'izao fotoana izao ohatra resaka fahasalaman'ny saina ihany koa le izy satria misy an'izay efa niresaka toy izay ohatra hoe le crise d'angoisse zany nefa misy ihany koa ilay resaka hoe fahasalaman'ny vatana ozy izy ianao teo fahasalaman'ny vatana mety hoe lany fotoana eo ve dia lasa tsy manao zavatra ny ivelany intsony ay marina zay adiniko ny tena an'izay zavatra zay azafady marina mihitsy zay marina mihitsy zay satria araka le resaka teo hoe lasa misy fiankinan-doha zany dia misy ny sasany zany variana mijery telefona dia tsy mivoaka intsony tsy milalao ihany ivelany tsy manao baolina ohatra ny ankizy lahy tsy manao tsy haiko tsy milalao any ivelany intsony zany dia lasa mijanona ao an-trano fotsiny nefany iny zany lasa tsy mihetsika intsony zany ianao dia lasa miteraka tsy fahatomombanana amin'ny resaka ara-patana misaotra marina tamin'ny fampiasa ivana kely ivana kely amin'ny resaka hoe fahasalaman'ny saina teo zany le niteneko teo zany moa hoe
misy ny lefa resaka teo hoe misy le crise d'angoisse dia misy ihany koa le fampitahana dia fahatelo manarakarak'izay lasa tsy manana focus tsony zany ny ankizy moa zany surtout ny tena tratran'izy io ary any am-pianarana matetika lasa tsy concentré tsony ny ankizy amin'ny any amin'ny lesona ohatra sy ny fampianarana satria farafabetsany izay efa nisy nanao étude mihitsy moa zay farafabetsany zany ny ankizy amin'izao fotoana zao dia eo amin'ny 10 minitra eo sisa no manana focus amin'ny zavatra anankiray. Zany hoe tsy afaka mifantoka mihoatra ny 10 minitra intsony dia miteraka olan'izay eo amin'ny lafiny fianarana ny apprentissage izay atao any am-pianarana. Zay mihitsy tiako ambara. Anisan'ny mety olana ihany koa amin'ireny tambajotran serasera reny ny fisolokiana. Toka angamba fa be dia be tsika ta Madagasikara na aty Eropa koa moa zany no efa atao hoe niaran'izany fisolokiana zany tamin'ny tambajotran serasera. Ohatra ohatra fotsiny ohatra hoe fisolokiana amin'ny resaka fitadiavana olontiana ohatra betsaka angamba nefa voasoloky tamin'izany na hoe fitadiavana asa ihany koa. Manarak'izay ihany koa ny resaka ohatra hoe maro ohatra zany hoe lasa manao arnaque zany misy arnaque satria ohatra zao hoe raha nisy ohatra zay niseho ta Madagasikara nisy fotoana ireo olona zany zay andao atao hoe filazantsika azy moa amin'izao fotoana zao hoe influenceur zay nanajoboka mihitsy ny fiarahamonina atao anaty zavatra tsy tokony ho izy zany tsy hanonona anarana moa zany fa nisy zany zay zavatra zay toe-javatra zay niseho dia very vola daholo ireo olona zay influencé moa zany tao anatin'izay karazana dokam-barotra tsy marina izay. Eo ihany koa ny resaka piratage ny piratage moa zany dia efa ataoko efa andavanandro mpianana mihitsy moa amin'izao fotoana zao amin'ny resaka serasera ity satria dia betsaka no mampiasa ny comptenao zany no pirate ny comptenao dia amin'ny anaranao amin'izay izy rehefa avy ohatra ny mangatabola na mandefa sary mamoa fady na tahaka izany. Eo ihany koa manarak'izay ihany koa ny karazana challenge isan-karazany izay matetika moa izy ireny amin'ny TikTok plutôt ny tena mandeha manao an'ity challenge izay karazany ity ary ny ankizy ny tena voan'izy ireny satria nisy fotoana ohatra atao amin'ny TikTok le nisy an'ilay challenge mihinana savony zany hoe lasa miteraka zany zava-doza ho an'ny fahasalamana ny fanaovana ireny challenge ireny. Ary manarak'izany ihany koa zany dia mila ina moa zany atao hoe ina moa filazan'izany amin'ny teny frantsay amin'ny teny malagasy ohatrany hoe ny internet tsy manadino zany hoe ny zavatra izay alefanao amin'ny Facebook na alefanao amin'ny internet ny mail izay alefanao tsika mantsy mihevitra hoe supprimeko ohatra ny sariko dia tsy hita intsony iny be dia be tsika mieritreritra an'izany nefa ireny sary ireny matetika dia misy karazana site izay manao recherche an'ireny fotsiny nataony dia mi-enregistré an'ireny fotsiny izy zany dia rehefa avy eo ianao rehefa manao recherche ianao amin'ny internet dia gaga ianao hoe ahoana misy an'ity sary ity amin'ny internet nefa efa sary efa nisupprimeko tamin'ny 10 taona lasa. Zay zany mila mitandrina tsika zany amin'izay fotoana zay satria internet tsy manadino ary misy fombafomba moa zany ahafahana manala an'izany zavatra zany fa hatreto aloha dia ny ankabetsahan'ny olona zany izay mampiasa ny tambajotran serasera dia tsy mahafantatra loatra izany izay ino moa zay izay aspect anankiray izay amin'ny internet. Za mahita hoe zava-dehibe mihitsy ny fahafantarana an'izany zavatra zany satria araka ny teninao hoe mihevitra ianao hoe nataoko le sary le soratra dia asoriko nefa kay zany na asorinao ary iny eo amin'ny niveau anao voatazona ihany iny quelque part any ambadika any. Ary misy manao an'izay indrindra mihitsy Facebook justement satria Facebook moa zany izay efa ina moa tianarana efa notoriana mihitsy tao anatrian'izay hoe mitazona ireo données personnelles ny olona zany dia hatreto moa zany eto Eropa ihany no mbola mipetraka izay lalàna izay aloha hatreto fa tsy haiko ny any amin'ny firenena hafa tsy haiko ny any Madagasikara. Manarak'izay koa dia misy ihany koa ny fake news fausse information na ohatra hoe fako izy tsika compte fako BDB any Madagasikara maneho hevitra diso zany amin'ny resaka ohatra tsy haiko resaka sosialy na resaka fiarahamonina na resaka politika ary resaka politika indrindra no tena manan-danja be mihitsy izy io any Madagasikara satria mampisy mihitsy ary karazana révolution kely mihitsy amin'ny resaka
zavatra ambara ny zavatra tenenina ny vidéo zay mandalo amin'ny tambajotran serasera Facebook zany surtout tiako tenena satria zay moa ny tena be mpampiasa ny Madagasikara de misy ireo manara loatra zany mandefa fake news mihitsy mba ahafahana manao iny moa zany fanetsiketsehana fanakorontanana na fitondrana olona ho any amin'ny ratsy. Ye raha fitiniko zany a dia tahaka ny zavatra rehetra ihany io moa misy ny lafy ratsy ny zavatra, misy ny lafy tsarany fa ilaina ataoko hoe famatorana mihitsy zany a ny fampiasana ny reny tambazotra tseratsera ireny satria mety manimba tanteraka ny zavatra ataonao na manimba tanteraka anao nefa mety ihany koa mampitombo mampiroborobo ny zavatra ataonao manabe ny tenanao de manainga ny tsirairay zany a zahay androany hoe andinika sy ijery hoe inona sy ahoana ny fomba fampiasako an'izay dia aiza no azoko trandrahana mba ho amin'ny fahombiazako ary aiza kosa no tokony hitandremako mba tsy hiditra amina riska na amina zavatra mety hitondra voka-dratsy ho an'ny tenako na ny fianakaviako na ny zanako indray ilay izy dia ny raha ny tiako tenenina farany zany dia ny hoe mila zany tsika mahafantatra hoe fitaovana ihany izy io tokony anatratrarana tanjona na hiala voly ara le tanjona dia tokony zay tanjona zay ihany ny atao fa tsy hoe tao anatin'ny fialana voly lasa nisy voka-dratsy ho an'ny tena na anatratrarana tanjona hoe ny fanabeazana ny tena ko raha anatratrarana tanjona hoe andeha ny aktivité ako androso ny asako sy ny sisa dia mila zany tsy adinoana fa apetraka zay hoe fitaovana tokony anatratrarako tanjona tsara mahomby sy mahasoana ihany izy ty zay ngamba no azoko tenenina farany. Resaka azo lazaina hoe vasta ihany koa ny fomba iresantsika ny momba ny réseaux sociaux zany fa dia zay aloha zany amin'ny ambangivangony no afaka natolotray androany dia ametraka ny velomandray ho amin'ny manaraka indray dia manao velomantsika rehetra dia manao veloma ihany koa ny marina. Mandra-piona mandra-piresaka indray sambatra mandra-pitafa indray ny mpiaino rehetra.